Adonai, Adonai. Alleluia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alarobia fa 7 ny volana aogositra 2024. Ry hava malalo amin'ny Tompo, anio aho dia hijoro vavolombelona aminareo indray, anambara ny fahalehibiazan'ny Tompo. Eny, efa elaela ihany aho noho ny tsy nijoro vavolombelona ohatr'izao, satria be dia be ny asan'Andriamanitra zany napetraky ny Tompo amiko, isaorako azy lehibe izany isaorako azy lehibe dia lehibe izany dia tsy maintsy aho zany mandamina ary koa indraindray anatin'ny fahanginana rehefa asain'ny Tompo zany mandihy ny tena ary koa zany any amin'ny fandaminana ny asany izany. Ry havana voninahitra ho an'i Jesosy, tera ho azy ary mbola omeny fotoana isika ahafahantsika miaona aminy izany, mibebaka aminy ary koa manantona azy. Ry havana manasanao aho hiarivavaka amiko ametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehany Jesosy ary koa eo amin'ny fitariany fanahy masina. Amen. Vavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra mankalazanao, misaotra ray malala satria ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ianao no tsara indrindra raha io, ianao no Adonai, ianao no El Shaddai, ianao le Yeshua Amasia. Jesosy io, tianay ianao, maminay ianao, misandrata Jesosy io amin'ny alalako indray ianao, misandrata Tompo, ka ianao hikasika ny olonao tsiraray avy Jesosy, ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay ambarako amin'izy ireo Jesosy io, satria manambara fa misy ianao ary ny fagaganao dia tsy tapaka izany rehefa mankatoa anao izay, rehefa manao ny sitraka ao izay Jesosy io dia eo foana ianao, ny fanahinao dia ao anatinay mandrakizay. Hoy ianao Jesosy io, misaotra Jesosy io, mangataka aminao fanahy masina, ka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofoko dia angina hietry ambany dia ambany, ka mitenena fanahy masina ka sio ny olonao tsiraray avy, amboary ny olonao tsiraray avy fanahy masina ka ka ny nofoko dia tsy anakery tsy anapahefana amin'izao ora sy fotoana izao, ary ny tsiraray avy koa izay manatrika izay hiaino izao video izao dia ka ianao fanahy masina no hiasa mba hampihiratra ny masom-panahyn'izy ireny. Alleluia. Jesosy io, ka ny ranao andrakotra isy ny ankohonako ary ny asanao Jesosy io, ny asanao avy Jesosy eran-tany, rakofy Jesosy amin'ny ranao soa sy ny zanakao tsiraray avy eran-tany koa, ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany anafikanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afa mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany fa efa resy izany, efa potika toy ny lavenina izany ary entiny rivotra any amin'ny elo mandrakizay. Ka misaotra anao Jesosy io, ianao no manda afo hiaro anay zanakao tsiraray avy, ka misandrata Jesosy, mitenena Jesosy io, satria ianao lay ho avy, ianao lay asandratra, ianao lay ankalazaina, ianao lay Andriamanitra ary tsisy toanao, tsisy toanao Jesosy, ianao lay Adonai, ianao lay Yeshua. Ka misaotra Jesosy malala, misaotra Jesosy malala, voninahitra dia ho anao reriany, ho anao reriany Jesosy io, afeno eo ambanin'ny tana maherinao ao, fa misandrata Jesosy io, ka ianao no hitany olona fa tsy za Jesosy io, satria ianao no ambarako eran-tany, ianao Tompo no ambarako mandrapatapitry ny fofonaiko, dia ianao rery foana no asandratra amin'ny fiainako. Ka miasa Jesosy io, miasa Jesosy io, miasa, misandrata Tompo eo anatrehan'izao tontolo izao, misaotra Jesosy io. Alleluia. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, ny zavatra niseho dia ho ambarako aminareo zany fa amaky ten'Andriamanitra foy aloha zahako, manambara zany ny fagagan'Andriamanitra izay ataony amintsika zanany, satria ny fanahy masina dia izy no miasa ao anatintsika rehefa ao amin'ny Tompo isika, dia ny fanahy masina iray zany no miteny amintsika
izy zany no manasitrana, izy no mikarakara, izy no mitaridalana, izy no mananatra, izy no manavao. Ry havana lehibe ny asany fanahy masina. Izy no mampafantatra ny zava-miafina zay tsy fantatsika. Zay zavatra avany amin'ny ray zany no entiny ampafantarina antsika izany, ampafantariny antsika izany, dia asehony fanahy masina antsika le izy na teneniny amintsika. Ovakiko ny teny dia rehefa avy eo aho mijoro vavolombelona. Ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:2-10. Jesosy zany no ny teny eto ny teny tamin'ireo mpianatra n'izany. Hoy zany ny tompo ovakiko amin'ny anarany dia janiko hatreo amin'ny 5:12. Jaona 4:12 ka hatramin'ny 5:12. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Mbola manana zavatra maro ho lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo izany ankehitriny. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny avy amin'ny fahefany tenany izy, fa izay oreny dia holazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ay, fa andray avy amin'ny ay izy ka anambara izany aminareo. Izay rehetra nanany iray dia ay avokoa. Koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ay izy ka anambara izany aminareo. Amen. Ry havana zay le izy. Ny fanahy masina dia mahare zava-miafina izay zavatra ho avy na koa ny lasa io any amin'Andriamanitra, satria ny fanahy masina dia Andriamanitra ihany, dia ambarany amintsika rehefa tena ao amin'ny tompo isika. Rehefa tena ao amin'ny tompo isika, araka ny tenin'Andriamanitra eto eo amin'ny 3:10. Hoy ny tenin'ny tompo ovakiko amin'ny anarany. Fa rehefa tonga ny fanahin'ny fahamarinana, dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy teny avy amin'ny fahefan'ny tenany izy, fa izay oreny dia holazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Amen. Aleloia. Ry havana zay mihitsy, izay mihitsy no ataony fanahy masina. Ary eto dia manambara ny teny hoe izy ankalaza ay. Jesosy zany no ho ankalazainy. Dia hoy koa ny teny hoe fa andray avy amin'ny ay izy ka anambara izany aminareo. Amen. Andray avy amin'ny tompo izy zany, satria ny tompo no Andriamanitra. Dia anambara izany amintsika zay zanany miaina anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Eny tompoko, mila isika mitandrina mafy. 5:12. Izay rehetra nanany iray dia ay avokoa. Koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ay izy ka anambara izany aminareo. Amen. Ry havana, mandray avy any amin'ny ray izy, avy any amin'ny Jesosy izany, dia anambara amintsika ny zava-miafina. Aleloia. Ny zava-miafina dia ambara ny fanahy masina amintsika, ary miteny amintsika ny fanahy masina. Eo mihitsy ny fanahy masina. Ry havana, efa tenin'i Jesosy izany hoe ny fanahy masina dia eo amintsika mandrakizay. Ao amin'ny bokin'ny Jaona ihany no misy izany teny izany, dia ijoro vavolombelona ao. Ao amin'ny bokin'ny Jaona 4:12 dia manambara n'izany. Eo amin'ny 4:12. Ovakiko manomboka amin'ny 4:12. Jaona 4:12, 5:12 ka hatramin'ny 4:12. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izao angataka amin'ny ray, ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Amen. Zay le izy. Ny fanahy masina no ambarany eto, ilay mpananatra. Ary izy ihany koa zany no mpanampy amin'ny soratra eo ambanimbany eo, ny amin'ny fanampiny zany afaka jerenao. Ny fanahy masina izany dia mpananatra izy, na koa hoe mpampahery, na koa hoe mpisolo vava. Ry havana,
izay ny fanahy masina iray. Io zany no asany fanahy masina. Eo amintsika mandrakizay izy ho ny tenin'ny tompo. Ao aminao marina ve ny fanahiny iray? Satria afaka izy ampafantatra zavatra maro aminao alohany anaovanao zavatra na inona io. Ary koa ampaherenao izy, ary koa anampy anao izy, ary koa isolo vava anao izy. Jesosy ihany koa no mpisolo vava antsika. Hitanareo zany? Izy zao no miteny eto zao ny fanahy masina. Izy no miteny eto. Za dia fitaovana fotsiny ihany satria efa nivavaka isika teo ny antso azy andre ny kontrola ny tenako. Tsisy teny nomaniko eto fa ny toko fa 4 tao amin'ny jauna io ihany no efa nomaniko teo aloha, zay nomeny fanahy masina izany satria izy no mitarika. Dia eto izy manome indray atao amin'ilay jauna toko 4 manambara azy. Ry havana hijoro vavolombelona ahako. Mazava tsara amintsika zany izao ny asan'ny fanahy masina. Ry havana mampafantatra zavatra miafina tokoa izy. Tamin'ity taona ity ihany dia nakany amin'ny mpanao nify anankiray izay ahako. Vehivavy zany izy io, mbola tanora, dia bevoka zany izy. Dia tamin'io fotoana io zany dia no ny efa eo ampanaovana ny nifiko izy zany. Dia ilay paoziny eo ampanaovana nify, fantatrareo ngamba nareo izay efa nakany amin'ny dentista, dia manakaiky anao zany ilay olona. Dia tamin'io zany ny kibony efa lehibebe ihany dia nikasika ny sofiko izany ilay kibony amin'izy manamboatra ny nifiko izany. Ilay ramatoa zany io dia ny kibony zany mikasika ny amin'ny sofiko zany. Dia henoko zany ny fanahy masina miteny amiko amin'io fotoana io. Ny tena teny tanteraka tsy tadidiko firy fa nampafantary ny ay zany fa vavy kely no ao anaty kibony ilay ramatoa. Ry havana, tsara ny tompo. Dia tamin'ny fotoana iny zany dia vita zany ny nifiko. Dia nandeha nody ahako. Mbola tsy niresaka ninina tamin'ilay ramatoa mihitsy aho zany. Dia noho ny avy eo niverina zany, afaka tsy haiko hoe firy andro namerina zany nanao alay traitement alay nify zany. Dia tamin'io fotoana io no ny efa niresaka tamiko zany ilay dentista, dia niteny izy hoe vavy ny ao an-kibony. Aleloia, aleloia. Dia hoy aho taminy teo no nijoro vavolombelona, na dia efa nijoro vavolombelona ihany teo aloha satria rehefa misy fotoana kely zany dia manambara amin'ny olona ny amin'ny fahatsarany Jesosy. Ny amin'ny Jesosy manambara amin'ny olona foana ako. Ry havana na iza io satria raha ohatra ka tsy miteny isika dia mety tsy hitantsika intsony ilay olona. Nefany mety anao mihitsy no ny raha ny tompo hijoro vavolombelona amin'ilay olona. Mila mitandrina isika tompoko. Dia niteny tamiko izy zany hoe vavy kely no ao anaty kibony. Dia niteny taminy aho efa fantatro. Aleloia. Nampafantary ny fanahy masina tamiko nambarako taminy dia gaga izy. Zay le falebiazan'ny tompo. Manambara eto ao amin'ny bokin'ny jauna izay novakintsika teo hoe ny fanahy masina dia ampafantatra antsika ny zavatra ho avy aza. Ry havana, tena izany mihitsy, ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo hoy Jesosy. Amen. Ry havana, izay no falebiazan'ny tompo. Aleloia, voninahitra ao an'Andriamanitra. Ry havana, afaka koa ianao ahita ny voninahitr'Andriamanitra, ahita ny falebiazan'ny fanahy masina ao anatin'ny fiainanao rehefa tena mankatoa ny tompo ianao araka ny tenin'Andriamanitra izay noraisintsika teo. Ry havana, izay ny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho manambara izay tiany tompo ambara aminareo. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko. Masina ny tompo, masina ny tompo, masina ny tompo, Andriamanitro. Masina ny tompo, Andriamanitro. Masina, haleluia, ny olone facciamo il popolo mirawe.
Masina, Haleluya, Namjeniku, Mira wefa, Masina, Masina.